Velara-tanimbary manodidina ny ray aly hektara ao amin'ny lemaka PC23 faritra atsimo andrefan'ny lakaloatra no voatondra karadalana manomboka izao vokatra mifavy tamin'ny lamina fitarihan-drano lehibe ao Sahabe. Foto-drafitr'asa izay mifanindran-dalana tanteraka amin'ny vinan'ny gouvernemanta malagasy dia ny anajary velara-tany ray hektara ho fanatanterana ny fahavitantena ara-tsakafo indrindra ny fahavitantena ara-bary. Hitombo ny vokabary amin'ny faritra loatra mangoro araka izany ary antenaina ny fivoaran'ny fiainan'ny tantsaha. Raha ny zava-misy tao anatin'ny 3 taona tato ato zany jerena dia tamin'ny 2020 zany dia teo amin'ny 540 000 tonnes teo ny vokabary taty amin'ny faritra loatra. Tamin'ny taondasa izay mariana eto fa nisy ireo toerana indrindra moa zany tany amin'ny faritra Tsinanana izay tratran'ny haintany ary ny taty amin'ny faritra Andrefana misy ireo périmètre izay matin'ny tondra-drano zany hoe raha bangona zany dia ratsy ny toetrandro tamin'ny taondasa dia teo amin'ny 390 000 tonnes teo zany no vokabary niakatra. Amin'ity taona ity zany samy mahita moa tsika fa mbola eny tanimbary ny vary fa raha ny estimation izay nataona iny niaraka tamin'ny technician dia oetriretina mety azo any amin'ny 560 à 580 000 tonnes zany amin'ity taona ity. Zany hoe tsara zany ny vokabary amin'ity taona ity. Ny antony moa dia vokatry ny fahavitan'ny foto-drafitr'asa faharoa manarak'izay raha ny toetrandro ny jerena dia ataoko hoe manaraka tsara azo lazaina hoe manaraka tsara ny zavatra tena filan'ny mpamboly vary ny filatsakin'orana taty amin'ny faritra alaotra. Ia tsara ihany koa manomboka izao ny fanadiovana ny lakan-drano noho ny fanavaozana amin'ny fitaovana fanalana fasika ary ia tsara ny fampiasana rano satria hena ny rano very. Ny fianakaviam-ben'ny tontolo ambanivohitra izay tarian'ny ministeran'ny fambolena sy ny fiompiana dia milovy tanteraka manetsika ireo mpisehatra sy ireo loharano-karena azo ampiasaina toy ny fitaovana, ny vola, ny mpahay sy ny teknisianina ary mitondra vahaolana amin'ny endriny samihafa hanampiana tosika ny sehatry ny famokarana eto Madagasikara indrindra ny famokaram-bary. Ezaka iarahana hatrany ny mitondra vahaolana amin'ny alalan'ny asa samihafa eo ny fanofanana, ny fampitaovana ary fifanampiana amin'ny endrika samihafa. Karaha singantsika amin'ireny asa maro ireny famokarana vary. Raha antsika misalama gouvernemanta japonais dia tsy nijanona fotsiny amin'ity asa fanavaozana ity izay hotokananao ary atolotrano fomba mendrika ny mponina eto aloatra mangoro eto Andriamatofilo. Fa eo koa ny fanapariana teknika mpamokarana vary papri izay miparika amin'ny faritra rehetra eto Madagasikara ary mikendry hatrany ny hanamafisana ny fanakalozana ireo mpisitraka any amin'ny roetsy ay tao traikefa sy fahalalana ary mamina vina ny papri ahenika velara-tany hatrany ny 3 hektara ary ny 7 hektara amin'izany dia ato amin'ny faritra loatra mangoro. Amin'ny ankapobeny kosa indray ireo asa iarahana amin'ny gouvernemanta japonais ireo dia mifameno tanteraka amin'ny asa sy vinavinan'asan'ny gouvernemanta malagasy eo anatrehan'ireo filan'ny tontolo ambanivohitra. Tantsaha manodidina ny 7,000 isa no isitraka ity tetikasa ity izay ao anatin'ny commune 4 dia ny ao Ambodirano, Morarano Krom, Ambatomainty ary Ampasikely. Ny zavatra tenenena amin'iny dia fisaorana ny filoham-pirenena fotsiny hoe nanome ny satria amin'izay lesy fahazoana vokatra taloha zay mijaly dia zay kanefa amin'ny fanomeazana n'iny amin'izay mpiara-monina antoko ny japonais dia faly zay ary zay fotoana ilana ny rano amin'ny ry dia tonga dia na mbola tsy misy orana ary dia efa mahazo rano ara-dalàna ireo. Tsy aivina fa fiara-miasa tamin'ny gouvernemanta japonais amin'ny alalan'ny jikanina natenterahana ity foto-drafitr'asa ity ary fanomezana tsy averina izay mitentina 10 lavitra ariary. Tonga nitarika ny fitokanana ofisialy ny foto-drafitr'asa ny filoham-pirenena Andry Rajoelina izay natrehany ambasador'ny Japon eto Madagasikara Andriamato Yoshiro Iguchi, ny ministra ny fambolena sy ny fiompiana ary Vidra Milson, ny gouvernora amin'ny faritra loatra mangoro Dr Mandeha Manana Richard ary ny solitena mahatry ny Jika eto Madagasikara Tanaka Kaori.